Zany amreo vaovao tapatapa fa fankalazana kosa ny andro maneran-tany ahatsiarovana ny mpitolona Nelson Mandela dia misy ny hetsika fampirantiana ny tantarany ao amin'ny AFT Andavamamba hatramin'ny 20 ny volana Jolay izao. Lehilahy izay nitondra avy ny fahafahana fandriam-pahalemana ary nampiray ny sarangan'olona maneran-tany raha Nelson Mandela. Deo jerentsika ary ny sary. Fahafahana, fahamarinana, fahafahana maneho hevitra, ireo ny lohahevitra mandritra ny fankalazana maneran-tany any Nelson Mandela izay anisan'ny olona nitondra avy izany fahafahana izany. Ny fahafahana dia tsy midika fotsiny hoe afaka tamin'ny fatorana fa ny fahaizana miaina izay manaja sy manamafy ny fahafahan'ny hafa. Lehilahy iray mendrika ho alentaky Nelson Mandela, teratany avy ao Afrika Atsimo, izay nitolona tamin'ny fomba feno fahendrena, nampiray sy nampiavana ny mainty sy ny fotsy hoditra. Nitolona ny fanavaka vaham-bolokoditra na ny apartheid. Eto Madagasikara dia misy ny hetsika ankalazana ny andro iraisam-pirenena an'ny filoha teo aloha ny Afrika Atsimo, Nelson Mandela. Nisokatra tamin'ny fomba ofisialy androany tetsy amin'ny AFT Andavamamba ny hetsika fampirantiana ny tantaran'i Nelson Mandela ary tsy farana izany raha tsy ny 15 Jolay ho avy izao. 15 Jolay zany dia natokana ho an'i Nelson Mandela satria zany nanao zavatra bebe momba ny zolombelona, momba ny resaka fahafahana, momba ny resaka fandriam-pahalemana ary izy ihany koa dia modelera-tany eo amin'izay fitarianana ny hoe leadership izay ka ny firenena mikambana zany dia namaritra n'izy io ho andron'ny Nelson Mandela. Sika teto Madagasikara zany dia tsy tapaka nakalazan'izy io hatramin'ny nametrahana azy ho andron'ny Nelson Mandela ary ao anatin'izany fankalazana zany isaky ny 15 Jolay dia manentana ny olona zany anokana 17 minitra amin'ny fiainana anaovana asa soa, izany hoe anarahana ny diany Mandela. Tamin'ity taon'ity dia nanomboka lobe ny fankalazana satria maro zany ny zavatra tokony fantatra mahakasika Nelson Mandela. Raha mitovy amin'ny Nelson Mandela daholo ny olona rehetra, indrindra ny mpitondra, dia tsy hisy ny savovoro ary andeha araka ny tokony izy ny fiainan'ny olona tsirairay avy. Maro ireo hetsika karakarain'ny fikambanan'ny Nations Unies amin'izao andro iraisam-pirenena ankalazana Nelson Mandela izay natokany fikambanam-be maneran-tany ao anatin'ny andro nahaterahany. Teraka ny 17 Jolay 1790 tao Afrika Atsimo Nelson Mandela ary maty ny 5 Desambra 2013. Izy no filoham-pirenena mainty hoditra voalohany tao Afrika Atsimo ny taona 470 ka hatramin'ny 770. Ho anao izay liana amin'ny tantaran'i Nelson Mandela araka izany dia manana hatramin'ny 15 ny volana Jolay ianao ahafantarana ny tantaran'ity mahery fo ny Afrikanina tatsimo ity. Izay koa tompo-kilasy togovavy no masaka azona tolotra ho antsika tamin'ity takariva ity. Soranay teto amin'ny fahitalavitra matv anao nanjoy hatrany ny fahitalavitra matv nandritra ny fampalalam-bavaontsika tamin'ity androany ity. Azadiny kosa nefa manaraka ireo fandaharana izay fanaraka ao rehefa talata tahaka izao eto amin'ny fahitalavitra matv koa mahita ny fafinaretana ary manaraka hatrany ny fahitalavitra matv. Veloma tompokila, veloma tompoko vavy.